dia ankafaliana indray no ansonany tokatrantsika tsirairay avy manaraka an'izao fandaharana tetondraika izao eto amin'ny pejiny journal en image miarabantsika rehetra naiza toerana misy anao ahafahanao manaraka an'izao fandaharana izao fandaharana anasana vahiny tahaka ny mahazatra araka izao hitantsika eto amin'ny sary izao dia andriamatoa laza Raza Fiarson izy indray no vahintsika amin'ity androany ity izy moa dia filohampitarika ny rassemblement des citoyens responsables fantasitsika ihany koa satria mpaneho hevitra eo amin'ny sehatra amin'ny raharaham-pirenena eo ihany koa amin'ny fanofanana maro samihafa eny amin'ny tontolo maro samihafa ihany koa zany miarabanao andriamatoa Laza Raza Fiarson nanaiky ny vahiny ato anatin'izao fandaharana atetondraika izao. Miarabanao Solofo, miaraba ny vahoaka malagasy manaraka izao fandaharana izao, miaraba nareo amin'ny lafiny teknika dia misaotra betsaka amin'ny fanasana anay ato atinaskera ato anatin'izao fandaharana izao. Miaraba tompoko. Zay ny lava zay ny fofa hidra ao anatin'ny fandaharana avy hatrany raha sitrakao. Anisan'ny nahafantarana anao aloha voalohany indrindra anisan'ny tena nahafantarana maro anao teo amin'ny sehatra teo amin'ny raharaham-pirenena dia ilay zavatra nitranga teny amin'ny kianjan'ny 13 mai. Nao ilay nisy fotoana voasintona ny mpitandron'ny filaminana noho ny antony fidinana teny sy ny fanehoan-kevitra. Fa nahafantarana anao tato ato ihany koa vao miresaka Laza Raza Fiarson dia resaka teoria. Amin'izao fotoana izao tonga eto ianao aiza ho aiza ireny teoria maro samihafa nentinao ireny indrindra ny mahakasika ny système taoko anaty farangisosina amin'izao fotoana izao manoloana ny fanavaozana ankehitriny. Fanovandravitra Solofo ny natevana teny Kianja. Na teoria filazan'olona an'izany na inona izay no takiana teny Kianja. Nanova rafitra ve ny fitondrana fanavaozana. Zay ngamba amin'ny fanontaniana tokony hapetraka. Satria na inona filazanao na teoria na tsy teoria maty ny rafim-panabeazana. Mbola tsy manaiky fe isika fa tsy mifanaraka amin'ny réalité misy ny rafim-panabeazana eto. Mbola tsy manaiky fe isika fa maty ny rafim-pitsarana dia ny aza mba tratra ihany ozy hoe misy olona avy any tonga dia manatsatoka hazo eo amin'ny taninao ho alanao le hazo avadiny adeloka le izy. Tsy alanao le hazo anazy zany ny tany. Zany ny rafitra fananatantsika. Hitatsika ny fitsaram-bahoaka reny eran'ny Madagasikara. Manam-porofo fa tsy mahatokony fitsarana ny vahoaka malagasy. Dia mbola tsy haiko fetsika fa maty ny rafim-pitsarana. Ny système administratif, ny système rehetrarehetra, système agraire, tsisy mandeha amin'izay laoniny. Mbola tsy nanangana firenena zany tsika. Zay ve ny ilazana fa teoria izy. Maty io rafitra io. Rehefa tsy haniovan'io tsika dia mbola tazominay ilay izy na teoria aza. Ny mahavoantsika gasy mantsy dia izao. Tsy mety ny décolle mihitsy le avion. Dia hozy ny olona hoe aza asiana teoria tsony io. Fa aloha tonga dia ingena le avion. Miainga amin'ny voalohany midoboka. Miainga amin'ny faharoa midoboka. Dia efa maika ny olona efa te hiainga. Fa aleo zany teoria zany ampirinana ka manainga avion fa mila teoria sa tsy mila. Raha tsy mila ny manainga avion, mampiakatra iny avion iny. Iza ny moramora manainga avion sa ny manainga firenena. Manainga avion aza mila teoria. Maika efa ny manainga firenena ray manontolo. Miara manao décollage ny firenena ray manontolo. Dia teny vetsika efa tsy mila teoria zany. Aza ampianarina tsony ary ny ankizy. Zahay nampianarina teny amin'ny université. Dia nampianarina hoe izao no natao hoe mitondra firenena. Ka raha olona tsy nampianarina mitondra firenena zany eritreretinareo. Satria tsy mety miainga mihitsy le avion. Dia andaotsika zany mba haka-mpivaroboanjo indray. Ampiainga le avion. Samy manana ny ndraiky. Ianao mpanao gazety. Na mametraka fanontaniana ary tsy haiko raha oharina aminao. Dia teny ve za fa tsy nianatra teoria any? Sa tsy nianatra nareo? Ianao aloha zao ne dia ianao nanontaniako. Nianatra nareo ko. Raha ohatra ka tsy nianatra ianao tsy mametraka fanontaniana amiko. Izany teoria entinao io. Mahakasika an'izay indrindra ary tsy mitovy zany ny fomba fijerinareo sy ny fanavaozana amin'izao fotoana izao sy ny hoe fanovandravitra ankehitriny amin'ny hoe fanavaozana ny fanavaozana ny repoblika dia hoe ianao mivoy an'ilay mahakasika an'ilay fanovandravitra zay mihitsy le fomba fiteny azy. Tsy mitovy mihitsy zany fomba fijery mbola mitohy zany ny tolona zay nataonao tahaka an'ireo fitondrana teo aloha amin'izao fanavaozana izao. Rehefa tsy hanova rafitra isika
de mbola azo antoka fa mbola antitra atsika atao anatin'ny 10 taona. Ka na mitovy hevitra ny filazana zany na tsy mitovy hevitra. Vao miditra fotsiny a nahita olona ngainao na ray azy mba omepro fa mitaky fanavaozana. Efa nainao zany ianao? Vavaliny fanontaniako. Na eno anao sa tsy na eno? Ianao ve aloha zany na eno sa tsy na eno? Tsy nainao olona nitaky fanavaozana zany a. Izay manko nitondrantsika azy. Raha ianao ary no manana an'ilay izy, efa nentinao efa nentina tany io koa. De ianao ve zany sarotra tanterahana sa mety zavatra tena sarotra etreretina le zavatra etreretina satria be teoria be le teoria Fa anao mieritreritry fomba firenena galina manendy voanjo. Gaza moramora. Ianao ary manao gazety nianatra firy taona. Hitondra ny firenena ngeza be tsika nge ngezan'olona Frantsa. De eritreretinao fa zavatra moramora zany. Ko raha vita moramora zany kina olona ana fianarana. Efa nandramantsika daholo zany. Hoe valeo fa mandeha io zany aloha andramana. Velo aloha andeha 5 kilometre. Zao mantsy Lazare Zafiasson vonitra tao amin'izao fitondrana fanavaozana ny Repoblika zao dia anisany nahitana fanehoan-kevitra maro samihafa ny fiandrasan'olona anao hiditra tao anatin'ity gouvernementa ity. Am'izao tsika miresaka zao eto fianaratsoa ianao am'izao inona no mety antony raha mba manana zany eritreritra izany ianao hoentina anjara-bika am'izao firenena izao tsy hita ianao ve no lavina tanteraka sa ianao mihitsy koa no tsy vonina sa ve le numéro 1 ihany no tena mety aminao? Nanontany ananga moa ny fitondrana fanavaozana. Inona ny hevitra laza? Zany hoe ianao zany no tonantonany. Zany no tonantonana nanatitra vahaolana tany aminy ka. Ay nanatitra ianao zany. Zany le tonantonana. Fa izy tsy nantany ana. Ka iteny ve ianao fa tsy nanao nini zany? Natany saika. Misy vahaolombela be dehibe zany. Enregistré zany. Jereo any amin'ny registre amin'ny présidence. Naterina tany vahaolana ka. Firenena raha manana angety. Ka inona moa tsy nera ohatra manatra vahaolana zay. Ka zay tsy hoe hitady seza hoe fa manino zay tsy miditra ao. Rehefa tsy hanova rafitra atao kaza resaka aminay. Ka zay manko le fomba fijeriny ety ivelany hoe Lazare Zafiasson tsy mety aminy ve raha vao tsy filoha izy na prime ministre fa raha ohatra ka mety ambanin'izay dia mety zay mahatonga anao. Tianao tenenina ve ny ministra rehetra tao anatin'ny repoblika efatra mifandimby dia tsy mahay ninina daholo. Ka zay manko miverina hoe tsy ianao zao no metraka an'izay tsy mety zany hoe zavatra nataon'ireo ministra sy prime ministre ireo no mbola milaza ianao hoe am'izao fotoana zao. Ny ministra rehetra teo nga nanova ino? Nga nanova ino reo olona reo? Heverinao fa adala daholo zany dia tsy mahay ninina daholo. Mba nitondra ny expertise sy ny fahaizany tao fa tsy afaka. Rehefa mivoaka avy eo izy vao mitapatapa hoe tena tsy mety ka ilay izy. Satria misy rafitra mamatotra ao. Voabolana nge zany. Na mahay mamindra tahaka ninina aza ny akoha rehefa sendra safa solafaka ihany. Zany na manana baka plus 70 heures ianao miditra ao e. Aza manatena anova ninina zany mbola io rafitra eo. Inona moa ny azo nataonao manoloana an'io rafitra io? Ianao ke olona kely loatra nini ianao manoloana an'le rafitra. Raha tsy miova mihitsy io rafitra io ino ny dirako ao? Fiery ny mpanao gazety niditra tao dia mivady dela rehefa tonga tao. Dia fiery ny mpanao politika niditra tao dia mivadika ny lelany rehefa tonga tao. Dia reo olona rehefa zany dia adala amintsika. Misy zavatra manova anazy ao na mahay mamindra tahaka ninina ary izy. Noho izany tsy le olona le problème be dehibe mantsy no miteny an'izay. Hoe mila vaina mihitsy le olona. Fangany sinina 1 milliard 400. Ovaovanao olona 1 milliard 400. Ahoana ny anovana olona 1 milliard 400? Fa ny rafitra no mifehany sinina dia voafehy le 1 milliard 400 dia mifitsaka ianao par rapport amin'le rafitra. Io ny rafitra. Rehefa tsy manaraka an'io ianao tapahana le ohatra ny any sinina mbola misy peine de mort. Lazare Zafiasson ety fianaratsoa ianao no miresaka apetraka ty fanontaniana ity. Le rafitra tianao hoentina ve zany rafitra tahaka ny ahoana? Rafitra mbola tsy nisy teto Madagasikara mihitsy ve? Zava-baovao mihitsy ve zany le izy? Mahatonga aminao le fanontaniana. Tao anatin'ny 25 taontsika na leo tena raha mangalatra koa any ianao any Ankala-Mavony. Any Ankala-Mavony mangalatra koa. Aiza ianao tsara iny? Aty fianaratsoa. Ohatrina frais Ankala-Mavony 4 alina 5 alina. Ny frais anao ale 5 alina. Frais anao retour 5 alina. Ka raha many avocat 4 hetsy. Ohatrina zay. 10 hetsy zay. Ohatrina vidiny akoho. 10 Israel. 10 Israel no 10 hetsy ny laninao hitsara alatra koa. Dia misy mieritreritra anao dia hamonjy fitsarana. Dia ao anatin'ny 15 taona tsika tsy afaka manova rafim-pitsarana hoe ahoana ny décentralisena an'io rafim-pitsarana io fa ny tribunal tsika mbola 970 mandraka androany ao anatin'ny district 970.
De inona no mahasarotra an'izany? Inona zao mahateoria an'izany? Manana département ministérialy mahakasika ny décentralisation tsika. Tsy mirona makany am'izany ve zany? Ny décentralisation zany tsy vertical fa transversal. Tsy vitana départemental ny décentralisation. Zay tsy mampety an'le izy. Misy structure apetraka eo de manaraka théorie anao manangana rafitra fa tsy hoe manangana ministère anao fanavoazana fa nga ministère fanavoazana afaka hitsabaka any amin'ny fitsarana. Izy ve nibaika ministre fitsarana? Manofy anao. Noho izany tsy afaka hitsabaka any amin'ny ministère ny tafika ny fanavoazana. Hoe ndao mba ovaina ny rafitra atao aminareo tafika. Ina ny ataony any. Ny zany izy structure verticale. Ny zavatra atao nefa mila transversal hoe secteur rehetra rehetra mila domina. Dikan'izay manova rafitra ary ambony ary. Fa tsy hoe mena ministère laza de efa mahazo carburant de mangina. Atao inona carburant? Fa ngasa tsy manatongotra roa. Maninona tsika tsy mba mieritreritra ny ho avy le taranaka de mba jerena hoe ndao ovaina le rafim-pitsarana. Ny rafim-panabeazana de efa isanandro tsika hoe misy cyclone zao Tamatavy. Ray volana ny mpianatra raha ho vita aza le école. Tsy mianatra ny mpianatra. Ho avy ny examen mitovy ny sixième sa tsy mitovy? Mitovy. De ianao ve de mieritreritra fa hitovy amin'ny résultat ny fianaratsy le résultat ny Tamatavy? Efa éliminé nge zany Tamatavy. Zany raha fampianarana zany ve de tsy haintsika manova an'izany hoe mba hampanarahana ny toetrandro ny calendrier scolaire. Fa isa-taona de misy cyclone ny Tamatavy. Zany ve de sarotra be? Théorie be zany? Sa fitiavana te hanaratsy? Tsy enjery ve zany aminao? Satria misy miteny anazy hoe tsy enjery zany. Zany ve de tsy takatry ny olona nianatra fa tsy mety io rafim-panabeazana io. Ny programme any an-dakilasy tsy manaraka réalité. Eto fianaratsy io tsika mamboly vary. Efa nahita école mampianatra mamboly vary ianao teto. Tao anaty 5 taona. Ka na mamboly vary hoaninao raha tsy hainao inona ny fanabeazana am'izany. Tsy nanabe nge zany tsika. Tsy nanabe tsika. Mitrandraka reny tsika eto. Tsy mahay mitrandraka ny rena eto nge zanaka fianaratsy io. Raha miteny zany rafitra zany ve de tsy enjery? Zany ve de théorie? Inona maha-théorie an'izany zao? Izahay fotsiny mampiasa théorie, manao an'le analyse systémique de mahita le résultat de bizarre amin'ny olona am'izay le résultat hoe ahoana tokoa moa nanaketsika an'izany. Fa raha nangataka toka gasy izahay tamin'ny 2013. Averao malalaka ny toka gasy. De faly reny gasy fa malalaka ny toka gasy zao fa nakarina tany amin'ny HCC amin'ny fotsy miangatra Silofo. Tena mila manaraka lalam-pandrianana ve fisotroana toka gasy. Ka milaza ny HCC fa ekena ny famokarana toka gasy fa manaraka lalam-pandrianana. Tena mila miakatra juriste ve? Ohatrany hoe le dosage sy ny tariny. Fa ngany dosage ngany juriste manao azy. Ini ka mbe tafetrao anazy. Nga tsisy directeur de sécurité alimentaire. Ianao hoe tsy mety zany rafitra zany hoe ridicule ny mpanao lalàna reny amin'ny HCC reny manapaka hoe manaraka lalam-pandrianana. Aiza ao anaty lalam-pandrianana milaza. Fa tsy azo vokarina na azo vokarina ny toka gasy de mamaly ny HCC hoe eny ary fa de manaraka lalam-pandrianana ny toka gasy. Amokatra divay zany fianaratsy rapitso. Efa nisy nametraka fanontaniana zay hoe manaraka lalam-pandrianana satria tsy mitombona zany rafitra zany. Tsy hitatsika ve reny prime 500 millions, 100 millions ariary. 100 000 ariary ny karama mpampianatra, 100 millions ariary ny prime man'olona ray. Karaman'olona arivo ane zany Silofo. De zany ve de tsy hitanao hoe tsy rariny. De mody mamaly nisy nikaona hoe mbola tsisy vola de tsy mena. Rehefa misy vola zany de omena. Lasa ihany zany le izy. Ka izy nge tsy teny aminao fa lasa le izy. Na tsy lasa. Fa mba ikalmena anao fotsiny mbola tsisy vola ao. Fa ngara misy vola de mety. Karama mpampianatra 100 000 ariary. Karamanao dana jereo karama mampiasa ny commune. Ny azany voe rehetra mbola 4,000 ariary par jour ny commune rurale. 4,000 ariary multiplié par 30, 120 000 ariary nge zany. Ity mandray 100 millions ariary. 1000 fois. Zany rafitra zany tsy dominareo. Fa zay be théorie. Zay manao tsinjery. Fa tsokotiany zany rafitra zany mba isy distribution na fitsinjarana arena eto amin'ny firenentsika. De zay diso. Manao an'izany hoe fanavoazana. Eo mihitsy mantsy hiditra ao anatin'ny fanolorana ny feuille de route ny fitondrana ankehitriny amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fihaonandoam-pirenena. Aminao mety ahafahana mitondra zavatra ve ny vokatra entina avy ao anatin'ny fihaonandoam-pirenena io
ny consultation maro samihafa zay atao ampy ve zany rehetrarehetra zany a vaolana ve misy mety misy vaolana azo antenaina avy ao anatina feuille de route ianareo ve andray anjara anatina fikaonam-pirenena araka an'izany zavatra entinao zany anka zay hoe miainga avy amin'io eo ihany koa fikaonam-pirenena le feuille de route io sy niavina aloha ny 28 efa nahita zany nga io keo tsika mahita azy fa izy tokony anroatra feuille de route fa ngazareo tokony anroatra feuille de route izy rery inona zany retreretinao mbola tsy nisy niarana tam'izany ity le feuille de route ka fa nga zany azo atolotra fotsiny ty feuille de route mila manao soni zay de validé io dictature pure et simple anke zany raha hitra fikoanan-doam-pirenena ianao afa ny fikoanan-doam-pirenena eritreretin'ny RCR tsy mitovy an'le fikoanan-doam-pirenena karakaraina le karakaraina am'izao a mitovy an'le fikoanan-doam-pirenena hatram'izay ga tsy efa hainao ny dinika santatra ga tsy efa hainao ny dinika malagasy ga tsy efa hainao ny conférence nationale ga tsy efa hainao ny dinika rehetra fanaovantsika teto nakaiza ny vokany atsona daoly karazan'olona rehetrarehetra io hoe avinareo aty dinika de inona zany mifantatry ny olona am'zay ho avin'ny firenena raha ohatra ka tsisy critère de sélection mazava de amoa koa zany misy miteny hoe aleo lalàna-panorenana roa na telo no hofidina solofo a T3 ngeny nivoatsika gasy e banque mondiale milazany zany T3 ny aleo analyse comparative de texte ty misy texte 1 ty misy texte 2 ty misy texte 3 de menan'le T3 io hoe izy any tsara am'le constitution reo de mifidy le T3 manambany zao filazan'olona zany fa aminareo zany mety amy gasy zany mety hoe analyse comparative na texte hoe comparer le texte telo reo any amy ankizy T3 tany amy firema moa tsika nanao analyse na texte mbola tsy capable aza tsika manao analyse na texte any amy terminal ny statistique nefa manome fa 33% ny gasy tsy nahita fianarana 52% ny gasy ambany niveau primaire ça fait 85% ambany primaire niveau primaire avy no asainao mifidy hoe texte telo izy am'ireo mety aminareo zany rehefa olona tsy neo mana na mieritreritra fotsiny hoe ity ny mety ka le concertation nationale tsy io modèle io no apetraka manana ny RCR manana ny azy ny RCR tsy mihaino raha teo amy fitondrana nivoaka malagasy raha teo le théorie fa mieritreritra efa mandeha io zany nataotsika teto nandeha ny titezanita tamy 2009 avy aloha aloha zareo hitondra de hita eo zany hoe rehefa mandeha tomobily ianao manaraka de aza jerena hoe mitodika miana atsimo na mitodika miana avaratra fa avy aloha mandeha kelikely zay na vao mieritreritra aizy ty miana avaratra fa tsy miana atsimo vao ianga ny tomobile de mila miteny ny chauffeur hoe iana avaratra tsika hiditra ao anatiny nao sady tsy hiditra zay ny fanontaniana fa tsy hoe avy aloha andeha kelikely aloha io de zay vao fantatra hoe miana atsimo na miana avaratra zany ny atao mitondra firenena noho izany rehefa tsy mazava ny directive amen'ny mpitondra fanjakana mpitondra raha teo tsy mazava na ilatsaka na tsy ilatsaka araka fantatra de misy feo mandeha be deabe hoe ilatsaka izy raha vao tsy miteny izy hoe tsy ilatsaka manitsaka principe zany zavatra zany azadino fa fahefana tsy nisy fifidianana eo ny anjarana zany atao hoe tetezamita zany de mikarakara fifidianana tsy miditra ao anatin'ny fifidianana na ministre na prime ministre na lehibe ny filoham-pirenena tsy tokony mahazo milatsaka zany fa manao arbitre raha mieritreritra ho avy ny firenena amaly ny fanontanianao inona tsy nidirako tao za miomana hitondra firenena za tsy tiditra ao anatin'ny tetezamita de za ihany nanao zay petipety anao de lany rehefa avy eo na hoe mody miditra ministra fotsiny de manomana propagande ny ataoko ao satria misy olona mieritreritra nanao ananay fa manino raha mba miditra tao de ao manomana propagande amitaka amin'ny président za zany mitranga teo zany ny république efa efatra voalohany teo ny prime ministre ny latsaka ny ministre ny éducation ny latsaka ny président parlementa ny latsaka ny président de république ny latsaka zany hoe zareo zany mivory anaty gouvernementa eo efa samy mieritreritra ny latsaka daholy amy fotsiny miangatra slofo mety ve le fivoriana le conseil de gouvernement am'zany satria samy efa mijery ny intérêt izy anakefatra ao anaty fivoriana zany ve nataotsika eto question de principe mitondra firenena rehefa fantatra ao fa ilatsaka ianao na miomana ilatsaka de avy aloha ny olo le karakarany ao fa raha milatsaka fitondrana de manitsaka principe de lasa méthode approche entsika maka fanjakana fotsiny zany ny basy ohatra natao tamy 2009
de aveo mikarakara fifidianana. De maka indray zany ty de aveo mikarakara ty fifidianana. Ho avy ndray zany amy manaraka mampiasa basy de zay ndray zany mikarakara fifidianana. De zany ataotsika 50 taona amy fotsy miangatra solofa. Marina ve zany lalana zany? Mahitsy ve zany lalana zany? Hoe nalainao le fahefana de aveo anao miteny hoe ao karakaraka ny fifidianana de lany anao. Amin'ny fomba ahoana ary zany ny ahafahanao raha miaino tsara an'le fomba fanazavanao hatrany amin'ny voalohany Fifidianana ka. ianao zany indray anjara amin'ny fifidianana rehefa amin'ny Anjaran'ny RCR mambaly am'izay congrès national laha ohatsy hoe ela. dahoary miresaka RCR ary ianao zao manao fitetezam-paritra manomana an'izay firotsahana zay ve nareo eo manko le hoe fanofanana fomba fiadin'ny mpanao politika sy ny fihetsiketsehana maro samihafa eo fambolekazo eo fitondrana artista ny anao zao eo lay fanaovana formation manomana terrain ve anao zany hirotsaka Andraikitry ny mpanao politika manabe ny olom-pirenena. Article 2 ao anatin'ny loi sur les partis politiques. Mazava be zay. Adidiny anay. Mandray ny olona tsara sy mandray ny olona vita ny adidinay. Faharoa manarak'izay raha resaka fifidianana antsika système électoral antsika. Ray volana ny teny zany aty de nisy candidat miteny hoe tsy mila miliara zany fa populisme ny an'laza. Azafady re tompoko. Tsy ny candidat tsy lany no atao référence fa zay lany. Ngamba ianao na ianao le 200 millions de dollars nampiasan'ny candidat anankiray teo aloha. Tamy fitondrana teo aloha. Nalaza be zay. Ohatrina 200 millions de dollars amin'ny ariary. Amin'ny FMG izy 5 000 milliards. Amin'ny ariary izy 1000 milliards. Ny antony de tsotra. Ray volana ihany propagande zay le rafitra. Ndao mba atao sekesanao ka kilalao kely ty. Ray volana zany propagande. Miala aveo Antananarivo anao. Ndao tsika ty axe sud aty. Ray andro anao manao propagande eo Ambatolampy. Mandeha lalana aloha ray andro. De ray andro Ambatolampy. De mandeha lalana ray andro district fotsiny resako de manao propagande anao eo Antsirabe. De mandeha lalana ray andro de manao ndray anao Ambositra. De lalana ray andro de Ambohimasoa. De lalana ray andro de Fianaratsoa. Lasa folo andro. De lalana ray andro de Ambalavao. De lalana ray andro Vohibato. Lalana ray andro Lalangina. Lalana ray andro Sakara. Lalana ray andro Iosy. Lanza ny 20 andro. Lalana ray andro Toliara voalohany. Lalana ray andro Toliara faharoa. Iverina amizay anao de ho an'ny Menabe lalana 2 andro. De miditra anao Betafo. De lalana ray andro de miditra Mandoto. De lalana ray andro tonga amin'ny andro vazo anao tapitra andray volana. District firy vitanao? Tsy mahatratra district 10 koa. Zay le système misy. Noho izany voatery anao mihitram-bola mitady hélicoptère. De miteny ndray le candidat hoe azo atao nge mampiasa koa hélicoptère mitambatra. Zany olona rehefa tsisy idéologique miteny foana. Fa maninona ny alofa hélicoptère araka aminao ny idéologie tsika samy hafa. Anofa hélicoptère ianao 10 millions d'ariary ny adiny ray. Ao anatin'ray vola anao 4 milliards. Aiza ny atanao ny vola any amin'ny gasy? Sambotra vola ny ivelany ianao. De manao t-shirt, manao casquette, de manao ciné mobile, de mitete Madagasikara miaraka amin'ny hélicoptère, vita amin'ny propagande, ny volan'olona averina. Averina le volan'olona ka. Mamelona 1000 milliards aloha le candidat. Akoatra ny contrat hafa, satria tsy olona ray koa nanao anazy. Omena am'izay ny patron. Inona daholo ny ilainao patron? Anamy marché ny vanille. Inona koa ny ilainao? Anamy marché ny letchi. Inona koa ny ilainao? Anamy pétrole. Inona koa? Anany volamena. Efaina tompoko ny t-shirt an'olona. Fa tsy namboarina tamin'ny fasika reny, na namboarina tamin'ny rano. Satria ny système électoral atsika de mandrara ny olona tsy vohevitra. Diso fezara ohatra ka mampianatra azy zao. Pré-campagne ve filazana zany? Sa inona filazana zany aminao? Adsoina ve zany? Zay takiny lalàna loi sur les partis politiques fa adidin'ny mpanao politika no manabe ny fiarahamonina. Sa raisina côté positif négatif alizy de hoe efa miomana nareo. De za aloha zay tsy indram-bola anaovana propagande. Zay tsy varotra Madagasikara ka. Rehefa tsy mety amin'ny gasy manao ananay atao akory. Fa fao fotsiny amin'ny tantara hoe nisy an'izany laza zany nandalo teto. Fa zay tsy varotra anareo. Fa efa lafo daholo ny rehetrarehetra vokatra zany propagande vidina vola zany. Nakaiza zao base toliara? Nakaiza ny ilminitany toliara? Nakaiza ny kromita ny tsara tanàna? Nakaiza ny bokisita ny bialana?
nakaiza ny Nickel Cobalt moramanga, nakaiza ny Foxmaint manakara, nakaiza ny BNI, nakaiza ny BF, nakaiza ny BOA, nakaiza ny Telma, toy izany. Zay ny vokatry le volany raisitsika. Ka raha ohatra mbola mety amintsika le izy fa hoe tsy mety zany fa ray volana ihany propagande fa tsy marina zany milimilyara zany. Fa tokony heritaona zany propagande raha ohatra ka hevitra angely aparitaka. Ana ny hevitra ao zany ao anatin'le fanaparitahana hevitra zay tokony heritaona. Averiko aminao le fanontaniana satria raha anaparitaka hevitra ianao. Mpitondra fivavahana be dia be no soloky eto. Manaparitaka hevitra avelanao mandritry ny taona tsisy fanakana. Mahita an'io karazana fagagana rehetrarehetra io ianao, avelan'ny fanjakana malagasy zany mivohy hevitra eo izy mandritry ny taona isanandro ao amin'ny radio. Tsy miresaka développement économique. Izay parti politique anefa oferanao tsy tena. Izay mieritreritra développement économique. Zay nananganana parti. Tokony firy-taona zany propagande. Ianao zany mahafantatra azy. Ino ny eritreretinareo? Raha mampity hevitra tsy mila miara aminao hoe za ela iteny rapiste iteny raha afaka pesiko. Tokony libre maneho hevitra. Ça c'est qu'on appelle démocratie. Eo mihitsy manko kale izy mba misy ihany mety hoe raha miaino an'izany manko zany dia hoe hanao fampelezan-kevitra mandra-pahavizaka ve zany fa tsy misy hoe afetra hoe raha zay nao afahan'olona mitsara hoe tsara ny heva sa ratsy. le fomba anatanterahana an'izany mihitsy mazava ho amin'ny vahoaka sy le olona resenao lahatra raha manazava aminao hoe ovaiko ny calendrier scolaire mandritry ny roapolo taona miteny an'izay. De diso a. dia zay ilay izy ka misy zavatra précis zany fa sa oferanao hoe ray volana ihany mahazo miteny an'izay nefa za mbola tsy mahavita amin'ity teny Madagasikara. Oferanao nataonao dia raha miteny ary ilaza zany amin'ity fanovana amin'ity fanovana rafitra ity hoe 10 taona vao matety any Madagasikara. Tsy misy tokony sakanana ny hevitra zany sy lofoa. Le système électoral efa maty tanteraka io. Mifidy ianao any Kalamavony, mifidy ianao any Kongo, aterina any Antananarivo amin'ny ACC ny PV. Lavitondrona ao anatin'ny PV. Fangatsika manana appareil hijerena lavitondro. Ahoana zany ny ahafantarana fa lavitondrona koto avy any Kongo ity lavitondro tonga aty amin'ny ACC ty. Zay ve le ataontsika eto? Zany système électoral maty zany anatiny. Raha tena nao système électoral fiable isika, mbola ovaina fa tsy mila miakatra amin'ny ACC zany résultat. Inona tsy amaana ny résultat amin'ny district. Mivoaka izy avy eto amin'ny Fokotany androany, tonga ny commune Rapitso, tonga ny district Rafakapitso. Dia afaka miverifier n'olona manamarina hoe io marina valim-pifidiana atao amin'ny Fokotany misy anay. Sarotra be hoe zany, fa nga tsisy mpitsara any district. Sa samy hafa ny grade mpitsara amin'ny district isany amin'ny ACC. Dia Rafakapitso dia mivoaka valim-pifidianana fa tsy hoe PV avy any laka misy ny tenina no bataina amin'ny ACC atao indrana iny. Dia mbola tsy manaiky fa itsika matsy ny système électoral zany. Mba mitsara mahitsy kosa sy lofina izany aza. Mitety faritra ny RCR mbola ahoana iverenantsika manahoana ny impact ny fitetezanareo faritra tafapaka any amin'ilay olona tena eritreretinareo natanterahana an'izay ve aty amin'ny faritra Matsatram-bony zao ianao amin'izao fotoana izao fa nandalo tao Ambohimasoa. Ambohimasoa. Dia manahoana talata nampano androany. Dia amin'ny Zoma Ambalavao, amin'ny Sabotsy eto Fianarantsoaville ao amin'ny espace andry eo Tsian'olondroa. Dia mitoy makany fanadina alaka misy n'Ambohima dia makany fanadina dia makany Manakara hatrany Vangaindrano. Manahoana ny impact an'le théorie? Ianao zao ny afaka mitsara an'izany. Tany amin'ny tsy tany Ambohimasoa manko fa Sy zavatra nyteneniko teto na lefako tany. Manahoana ny fandraisana zavatra nyteneniko teto na lefako tany fa ny impact lezany aminao a marina rehefa tokony hanova raha fanabeazantsika. Raha ohatra ka manaiky an'izay anao dia zay ny impact tany. Ny olona any mba misaina daholo koa fa tsy ambany voatra dia tsy misaina. Raha teneninao izy hoe hory zareo tsy mety hoe raha fanabeazana io. Amin'ny andro fahavaratra zany tokony hanetsa ny olona fa tsy tokony ampidirina mianatra ny mpianatra fa noana. Ny antsika ny akoho ampidirina trano rehefa avy ny orana fa ny ankizy alefa mianatra mivoaka tokotany rehefa avy ny orana. Dia miara manaiky ny tantsaha tena tsy mety marina zany. Zay ny impact. Maty marina le rafitra. Ohatra vitsivitsy ny raisiko teo fa raha ohatra anankiray amin'ny administration tsika. Mieritreritra an'izany ve fitondrana fanavoazana. Mbola misy adresy nga eto Fianarantsoa. Mbola misy lohatrano. Ka moa mbola mizara lohatrano commune. Hatramin'ny 90 ny nakaty tsika. Ny convocation BEPC, CEP, BAC dia alaina ny Cisco fa tsy iterina ny trano. Satria tsika tsisy adresy tsony. Dia apetraka aminao fanontaniana. Azo atao ve mampandroso firenena tsy misy adresy?
mianatra informatika zatra ny anaranay voalohany adressage. Miantso anao zany amin'ny alina fa misy mangalatra ao tokotaninao, manontany zandary aia anao mipetraka, ina ny avalinao ny zandary. Eo amin'ny taxifone de misy lalana mitsofoka de avy eo anao mahita dalina zay de somary miakavy kely, zay ve nataon'ny zandary amin'ny andro alina. Mainy tranonao amin'ny andro atoandro, iantso pompier anao, mbola tsy nijery ve filazan'olona an'izany sa théorie. Iantso pompier anao mainy tranonay fa vonjeo malaky mantso ny pompier, de hoy izy ny pompier aia ny misy anareo, ina ny avalinao, gano manana adresy. De anao de mieritreritra fa azo développena ny firenena tsisy adresy. Mba anontany ao nge dokotera azo tsaboana ve ny olona raha tsy fantatra ny aretina mahazo azy. Manontany ny dokotera inona marary anao solofo, de anao mamaly hoe tsy haiko, aiza marary anao tsy fantatro, tsy hita le adresy le aretina, azo tsaboana ve le olona. Firenena tsy misy adresy fe netreretinareo entita de mana tena développement nareo. De zay be théorie, de zay be tsenjery, de tsy afaka resy lahatra am'zany ve ny olona misaina nianatra hoe tsy possible ny développer pays tsy misy adresy. Anaty fanovandravitra zany, système administratif zany. État civil, eto fianaratso anao no mianatra, eto anao manambady, niteraky anao affecté tampoka ny DEGO. Afaka 5 taona, 9 taona, 7 taona, anao CEP eo zanakao. Aiza izy maka copie? Verina fianaratso. De mbola miaiky ve tsika fa mety zany système zany. Avy amin'ny fianaratso no aka copie, avy any DEGO no maka copie aty fianaratso, vidiny copie ohatrino 2,000. Ohatrino frais DEGO? 3 hetsy. Mandany 3 hetsy anao vao mahazo copie na 2,000. De tsisy économiste avy afaka amin'teny tsy mety système. 5 taona tsika tsy afaka anao transfert. Hoe rehefa fianan DEGO anao de any anao maka copie. Tsisy coopération ve zany commune DEGO sy fianaratso e? Madagasikara firenena ve zany? Tsy mbola firenena zany tsika. De raha miteny zay dao anao changement de système, anao changement de système. De hozy olona théorie zany. Ka théorie no nazahoana an'izany adresy. Route nationale. Mandeha anao mahita tampotampoka eo route nationale 41 amin'ny RN 7 no mivoaka. Ny 42 mbola RN 7, 43 mivoaka amin'ny RN 1, 44 mivoaka amin'ny RN 2. Par suite logique aiza ary ny 45. Very anao. Tsy possible misy ny développena zany pays zany. Ny RN 11 ary Manoro, ny RN 12 aty Vangaindrano, ny RN 13 any Osy tampoka eo, RN 14 Verina ty Kongo, aizany 15. Faniny anao. Ahoana ny développenao pays tsisy adresy? Zatra tsy possible zany. Da raha ohatra mininkipa anareo satria laza be théorie sy ny RCR zay tompoko nianatra. Manambany re zao filazan'olona zany na Hortain na geste. Kina nampianarany université fianaratso anay fa teto amin'ny nianatra. Za fier nampianariny mpampianatra teto amin'ny université fianaratso. Mahay ny université fianaratso. Sortant mathématique informatique atao amin'ny université fianaratso. De nampianaratra anay reo olona reo. Nandany mondro kely mihitsy reo nampianatra anay. De miteny amin'ny gasy hoe tsy ilainy ianareo nianatra. Avelo zay manam-bola no mitondra le firenena. Raha mifanena amin'ireny mpampianatra anay de miteny ajanona ny fampianarana io fa tsy ilain'ny fanjakana. Vao niala teto de recruté tany amin'ny Banque mondiale. Zao tontolo zao zany mila anà fa ny malagasy tsy mila anà. De mbola hitentsika fa tsy maty zany système. Solofo ianao ngia nan-taranaky raha tsy efa manana. Ho aiza ny taranakitsika raha tsy ametraka adresy tsika ao anatina firenena. Ny adresy tsy misy plan d'urbanisme zany ao. Mazava be nge zany. Ka rehefa tsisy plan d'urbanisme de bidonville io. Ahoana ny géreuna bidonville? Statistique ny population anao tsy hainao. Nga misy mpitondra maheno zany eto. Nga fiable akory ny statistique omena amintsika am'teny zao. Ka ny CNI no apetraka ao igere hoe anao recensement ary rehefa hanomboka ny élection. Zavatra ohatry zany. Olona efa maty efa 10 taona tany mbola misoratra anaty liste électorale. Nga sarotra be ny nanatra administration. De président Fokontany no obligé anao manaritra liste ny mise à jour. Hoe firy niakatra vala 20 taona Fokontaninao isam-bolana. Lasa manatitra. Tonga any amin'ny commune vita ny mise à jour ny liste électorale par mois. Commune manaritra ny district par 2 mois. Ny district manaritra any amin'ny région par 3 mois. Région manaritra ny national anatin'ny 6 mois, isaka 6 mois vita ny mise à jour. Mila financement ve zany?
Avy de sarotra be zany de théorie kosa zany tsotra kely mijery élection rehefa manaraka théorie ianao zatra simple za manao kosa ny fanovàn-drafitra mahakasika ny amin'ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena eo amin'ny rafin'ny géopolitika raha ho an'ny RCR manokana. Raha ty laza zao afa-tsy ty akaiky ity nivoaka tany Rosia ny filohan'ny fanavaozana am'izao ao Eropa ao à Paris. Raha ny RCR manokana makaiza kosa indray ny fanovàn-drafitra eo amin'ny lafiny ara géopolitika izay ho any amin'ny tatsinanana ve sika sa ho any amin'ny tandrefana. rehefa nambady ve anao de misafidy hipetraka any amin'ny rafozana sa mipetraka amin'ny ray aman-dreny fa le vatena ny tadiavina sa ve safidy apetraka amin'ny tanora rehetrarehetra hoe vao hanambady ianao de misafidy ianao Sa ve hoe tena hoe tonga de tsika rery ny ato de ato ny tsika. définition ny indépendance de ny dépendance mutuelle ny élément atao anatiny théorie zao zany fa tsy tiany gasy ny atao hoe indépendant de mifampiankina ny élément atao anatiny meko ohatra pratique ny mpivady rehefa miavana miditra avy président fokotany tsy miditra izy ary raha miady mpivady miditra ny avy any ivelany raha miavana zany ny mpivady de indépendant itokantrano de tsy mila miditra ny avy any ivelany afaka mifanaraka tsika ne mbola tsy niavany mbola tsy vita koa ry mariage vao mifamofo fotsiny amitsika amle fanavaozana efa manao contrat trosa ny ambadika any izy mety aminao zany mbola tsy vita ny mariage an'io régime io mbola tsy vita siny io régime io hoe ekeny bahoaka 100%. Raha mbola tsy vita siny io efa mitrosa any ambadika any izy hoe ity evidianatsika tomobile rehefa vita mariage tsika mety aminao zany tonga de engagena trosa ianao mila consensus national ny fiaraha-miasa am'izao tontolo zao ny safidinao ianandrefa na etsinana na iara-iasa amin'izy safidy le système iny rehefa avy eo zany hoe tsy misy an'zany hoe ianandrefana sa iatsinanana fa ianao no mijery par rapport amin'ny événement géopolitique international de ianao no mahita hoe ato metimety kokoa na ato metimety kokoa fa ny any ivelany tsy dadatonao tsy nentonao tsy rafozonao tsy ray aman-dreninao ka iteny ianao hoe ity metimety kokoa aminay fa raha mitondra tokantrano ianao de atsangana aloha ny ianareo manatona ho azy io zao tontolo zao hoe rehefa hita fa misy fototra mitsangana eo rehefa hita fa misy briky miakatra eo tonga ho azy mivarotra briky so de mbola mila briky nareo tonga ho azy mivarotra tolona so de efa mila tolona nareo manantona zao tontolo zao rehefa hita fa miainga ianao fa ianao ary mbola tsy niainga concertation mbola tsy vita le anaovana concertation mbola tsy mazava feuille de route mbola tsy hita ianao efa manao contrat mety aminareo zany théorie zao zany zay ny définition ny indépendance tsotra kely zany no zany miandry ny fifanekena sa malagasy anaty fanovàn-drafitra zany mifanaika malagasy hoe ity ny tondratsika ny arena misy eto fa tsy hoe zany anao sinio amidiko mibazy toliary ikarakarako anareo le tranonao no amidiko ikarakarako anao mety an'zany ianao ao fa amidiko ny tomobilinao ikarakarako anao ianao amin'isy za minitsy miera aminao de lafo le arem-pirenena azo atao nga zany mila principe mila ola nianatra mila théorie fa raha ny zavatra teneniko teto azy efa pratika daholo fa tsy fankalana an'izaniza akory zany ambava ono ampomeritreritra farany ary melona marantsika ny fandaharana ny fanavaozana ny repoblika izay tarin'ny colonel Mikael Rajoelina aloha zao ny eo mety hatrany amin'ny firy isan-jato any ny fanantenanao ny amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara raha izao zava-misy hita maso ankehitriny zao sa de tena hoe tena zéro balle ve ty zéro manatody ianao ve afaka mampanatsabolona tsisy adresy afaka mamaly mahitsy ve aloha anao zany am'izay ka le izy anke zavatra efa fantatrao teo no any fanazavana fa nga azo atao an'zany hoe fanantenana inge tsy fivavahany koa mba manana fanantenana ka io zavatra ataonao zany tsy sesenao fanantenana mihitsy fa de falefalefa manaraka théorie ianao de vao miala ny théorie n'olona de hoe any amits'izy iny simple kely zany de raha ny théorie io ary zany ahoana ny fahitanao azy fa nga nisy namoaka théorie reo le fomba fijerinao azy ka efa nanazava tamboaka malagasy nge za hoe tsy makany fanovàn-drafitra io fa nga zareo nikitika ny député aiza ny député zao carburant député nge 20 millions ariary ka raha mampampianatra 100 000 ariary ka raha manolana firy sa ronjato zany ve tsy voakitika eo de mieritreritra anao fa nisy fanovana eo mazava be nge zany fanovàn-drafitra ny resahana teo dika zay miala reo rafitra rehetra de ovay reo rafitra reo any anatin'ny concertation nationale zay tsy mitovy amin'ny préparé-mpanjakana fa afo mieritrereta ny RCR
afaka manantena am'izay ianao. Nareo ve anatin'le tao anatin'le mitovy hevitra am'le telo amby zato sy le antoko politika le hoe mitovitovy am'izay ihany koa manko le zavatra fizina atao hoe ravana avokoa ny Tsisy fanovana rafitra zany tao, fandravana ny tao. fandravana rafitra. Fanavana rafitra rejima politika efa nataontsika hatramin'izay. Système ny lovaina fa tsy rejima. Tsy mitovy zany. Tsy mitovy zany. Mankasitraka anao nanaiky nasaina tao anatin'izao fandaharana izao a, ny fotoanantsika voafetra fa raha le zavatra hoentinao afaka mbola ifampiresantsika lavalava fa fohifohy ihany koa ny fotoanantsika fa manantena mbola eo aminao manaraka raha sitraka ao indrindra moa raha tonga eo amin'ny toerana zay eritreretinao ianao dia mba saina ihany koa hitondra hoe aiza ho aiza tsika zao dia fanasitsika mankasitraka anao. Mankasitraka Silo fô mankasitraka anareo nandray anay tato amin'ny journal ny image. Mahafinaritra mahita tanora ohatra nareo satria mijery ny ekipa ato dia tanora daholy. Misy avenir ny zavatra ohatran'izao amporisihana ny ahafahana manitatra an'izao zavatra izao fa izay no ilaintsika mba ahafahana maneho hevitra dia mba hovaina le fomba fanao satria mieritreritra ny anova ihany tsika. Tsy fanavoazana zany zao ataonareo zao fa fanovana mihitsy. Soatra betsaka mankasitraka ny amin'ny lafin'ny teknika, soatra voaka malagasy rehetra nanaraka hatramin'ny farany, soatra tompoko manamandram-piano. Ia, Andriamatoa Lazare Zaverson no vahintsika teto amin'ny fandaharana teto ndraika tamin'ny ity anio ity nitondra an'izay hevitra sy ny tiana tongavana ihany koa mandalo eto Fianarantsoa izy amin'izao fotoana izao anatina fanofanana dia izay ihany koa no marina ny fandaharana antsika teto amin'ny toerana ity mankasitraka anao nanaraka zany hatramin'ny farany veloma tompoko.